Rabantsika rehetra mpanaraka ny pejy tsy efa nieritreritra azafady, efa nieritreritra hanao an'ity kronika ity androany, analizy tsotsotra isareko ny sainareo amin'ny toe-java-misy eo amin'ny firenentsika no nilatsaka ty afera IST ty. Tena tsy zany hoe efa voamako an-tsaiko io le zavatra ho teneniko no nilatsaka le resaka IST dia vao mainky manamafy an'le zavatra tao an-tsaina ka dia hiditra amin'izay resaka izay tsika. Tsy aritrela tsika fa fohifohy ihany. Raha manao jerena kely le saga nandritra ny jerinandro iray ina zavatra tsy karitrareo. Iny zao ny aferan'ny Baba sy ilay DAF. Isika rehetra samy niazakazaka tamin'ilay hoe iza no manana ny marina. Ile DAF ve satria izy laza hoe tsy manaraka procédure administrative. I Baba ve izay nahazo ny baiko mazava avy amin'ny fahefana foibe. Dia tany daholo tsika dia ny faux problème ny azakazahana hoe mbola forongony, Baba manao manjakazaka sy ny sisa sy ny sisa. Za mahita hoe tsy hany ny problème. Reny zany no atao hoe symptôme ety ivelany mampiseho problème de fond n'ity régime de refondation ty. Reny zany no symptôme mampiseho problème de fond. Dia mbola nanamafy azy indray le problème androany. C'est exactement pareil. Les problèmes en IST entre ni procureur général sy ny ministère de l'intérieur. Ka rehefa ny zavatra no miverimberina dia misy problème systémique ao zay. Ary rehefa misy problème systémique dia mirévéler ny problème fondamental n'ilay régime. Ka te hisarika ny sainareo iny aferan'ny Baba sy le DAF iny. Ty aferan'ny procureur général sy ny ministère de l'intérieur ity. Ina ny point commun ireo zavatra ireo? Ny point commun ireo zavatra ireo dia zao hoe tsy manaiky ho eo ambanin'ny fahefan'ny mpitondra politique ny aty amin'ny technocrate sy l'administration. Misy bloc anankiroa zany mifanandrana. Ny gouvernant aty ambony izay poste politique ka nitendrena sy ny aty amin'ny machine administrative aty amin'ny technocrate dia manao bloc ihany koa ka mienjandro ny tady ary ty dia zavatra ho lazaiko amintsika. Possible avy amin'izay no isin'ny atao hoe blocage tanteraka ny firenena. Tsy ho any amin'ny filaharana eny amin'ny 13 mai miaraka amin'ny tanora sy ny miaramila izay mieritreretinareo hoe ozonareo hoe za no anakarama olona, misy mitenena azo 15 milliards ao dia anakarama olona ediny an-dalana. Fa io zavatra io possible hitarika blocus eo anivon'ny firenena. Satria rehefa tsy mipasse ny chaîne de commandement avy aty amin'ny gouvernance makaty amin'ny administration, tsy misy firenena mandeha zany eo. Jereo tsara zao io 16 mars mivoaka ny notification, 17 mars mivoaka indray ny anankiray ny contredire an'ilay izy. Mbola tsy idirantsika aloha ny ao anatiny. Dikan'izay zany misy problème na autorité ao. Ary io nefa niteneniko foana hatramin'ny voalohany fa zay moa tsorona za aty amin'ny fanoherana efa nolazaiko mazava tsara dia problème anty régime ty dia problème na autorité. Ary io autorité io dia misy antony roa mahatonga le autorité tsy mipetraka. Voalohany, soit lay fahefana incompétent fa nahazo fanendrena izy, légitime izy zany satria nahazo fanendrena, fa incompétent eo amin'ny lafin'ny fanatanterana ny asa dia voatery manao autoritarisme, manapatra fahefana mba hafany mametraka an'ilay fahefany ara-dalàna. Arao tsara ilay izy ara-dalàna ny mampitondra azy satria voatendry. Saingy les compétences hitan'ilay bloc administratif sy ilay technocrate fa faible dia tsy toteny amin'ilay olona ty ambany. Zay ny ray. Ny mahatonga ilay autorité koa tsy mipasy
dia problème de corruption. Tsy maintsy misy fay hitan'lay aty amin'ny base eo amin'le mpitondra eo ambony mahatonga sahy manohitra en public. Jereo tsara nge le fietsika nataony reny olona reny. Tsika moa manao lecture simpliste sy raccourci fotsiny firongany manapatra fahefana zao fa jereo fond de fond misy fay ao amin'ny mpitondra izay hitan'lay aty am'lay tsy le hoentina fa le machine administrative dia miampy an'lay incompétence de mahasamindrikiny izy ka io olona laoviny amin'io zavatra io ianareo de hoe alefaso zay ataonareo fa zay ko voniny. Donc zany rehefa misy manque d'autorité ny mpitondra de voatery izy manapatra fahefana hanakonana an'lay incompétence. Fanao ny olona maro zany ny olona manan'le complexe d'infériorité dia mampiasa sandy izy de io le ataontsika argument d'autorité. Fa raha somary idirantsika lanindalina kely andreny izy de zao koa hoe hita taratra zany am'izao fa le refondation tsy lasa ifotony. Le ifotony zany aty am'lay machine administrative, tsy lasa aty am'lay procédural, les systèmes tsy voakasika fa juste fanolona tête de dirigeant no atao hoe refondation amitsika. Efa niova tanteraka ny fitondrana satria niova ny prime ministre, niova ny filoham-pirenena, niova ny mpitarika sasatsasany eo amin'ny gouvernement de osintsika refondation. Non, porofony zany tsy voakasika lay système satria nahoana mbola ry zareo zay lazaintsika firongony no any amin'ny base. Zay ny problème hoe ny problème ny régime am'izao ane tsy manana olona ary de na tiatsika na tsy tiatsika mbola matanjaka ry zareo entre guillemets firongony any amin'ny base. Raha ohatra ane manolola SG DIRCAP sisa za tsy miteny hoe mora fa mety mbola mahita ihany fa le olona habitué am'le asa tia sarotra ny manolo an'izany ary zay malala feo atrao andapa hoe tsy azonay atao mbola manala an'ireo olona reo du jour au lendemain fa tsy mananola vo mitady. Ary eo le problème lasa manao bouche trou zany ny fitondrana na ny primature na ny PRRM hoe il faut remplacer à tout prix reo olona reo satria olon'ny Lorange na olon'ny firongony. De nefa zay zavatra zay hitarika makany amina crise administrative sy institutionnelle satria voatery hoe mba azahoana ny fony vahoaka le populisme io efa niova tanteraka fa ny fantany napetraka le olona nasolo an'le olona reny ve compétent mafey an'le asa manaraka ny procédure ve fa rehefa tsy sao de mbola laoviny olona amin'io anareo. Donc constat no ataoko manoloana an'izay zavatra zay. Niditra tamin'le resaka IST teo za tsy hitra lalina be hoe makaiza sy makaiza fa misy zavatra nanaitra anahy fotsiny tao anatin'izy de zao hoe misy gouvernement parallèle zany eto amin'ny firenentsika. Misy autorité parallèle. Le autorité parallèle misy olona manana fahefana en parallèle ny fahefana mahefa. Zany hoe misy leader gouvernement informel mifehy ny gouvernement formel. Averiko ndray, misy gouvernement informel mifehy ny gouvernement formel ka manome baiko sy tsindry mampanova fanapahan-kevitra. Miova tapaka ny notification hoe tsy ao tapaka reto olona reto de tsy ara-ny ST ndray en une seule journée. Afaka manazava aminay nareo hoe non nisy zao tsy mifakazo, c'est pas possible. Mazava be le lecture nisy pression tao. Fantatra fanao démenti indray nareo rehetrarehetra soletinao zao après an'ity live-ko ty sy ny zavatra mipotra reny. Zao tsy azonareo le izy patati patata tsy hainareo le politika zay moa le fomba fiteninareo. Manerina be le manasa lamba am'izao fotoana zao fa nandray misy tasy tsy azo sasany. Dia hita be hoe misy gouvernement informel tena misy fahefana informel mifehy le fahefana formel tsy azonareo laviny zany. De iza sisa ny tavelao ireo olona zay sakinareo fa le olona le tsy sakinareo misorinareo tao. Zara baganga ihany tamin'ny voalohany wow mba sa kosa zalahy napiditra ny reny izy moa le DG ny aksiana teo aloha ny aksiany tratsy izy aby izy ka tsy même pas une journée tsy hitatsondry zalahy fa
colonel Patrick raha tsy diso mbola hitako ao satria mo ino mamolavako inona moa ny ataoran'ny olona mamolava zany ino moa no vazavaza fahatany Vanessa Manonga ary miteny olona misefosefo fahatany iny masaky miteny officier daholo ny olona izay tsy officier akory donc hitanareo zany fa manana fa le olona sakinareo ihany no asianareo fantanina mipetraka hoe fa inona natonga n'le fiovankevitra ao amin'iny journée afaka miteninareo fa tsy dirako lalany amin'iny de latsaka indray ty instruction avy any amin'ny primature numéro 025 PM bar 26 vakiko le izy sao de zay nareo fa zany no mamorona instruction avy any amin'ny primature la présente instruction constitue la levée officielle des mesures prescrites par l'instruction numéro 117 du 21 octobre 2025 ainsi que les notes subséquentes. À cet effet, la sortie du territoire national pour tout agent de l'État n'est plus soumise à l'autorisation du Premier ministre, chef du gouvernement, mais se conformera aux prescriptions habituelles sur les ordres de mission. Tiens, 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 quel revirement de la situation, mon cher Premier ministre. Par ailleurs, l'engagement de crédit au niveau des institutions, ministères, établissements publics s'effectuera dorénavant conformément au texte en vigueur sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'autorisation d'ouverture des comptes auprès du secrétariat général du gouvernement. Il reste entendu que les mesures d'interdiction de sortie de territoire prescrites par arrêté du ministère en charge de l'Intérieur ne sont pas soumises à la présente instruction. J'attache une importance particulière quant à la stricte exécution de la présente et vous enjoins d'en faire une large diffusion auprès de vos services respectifs. Les amis, démarrage américain be zany gouvernement vaovao zany mbola tsy mitsangana zany démarrage américain be zany monsieur le premier ministre. Nos comments, je ne fais que relayer les éléments en main. Farani, batia patia patara kely antsika. Nisy situation raha tadinareo tamin'ny 1991 tamin'ireny tolona Hervelona ireny. Tamin'ireny fotoana reny rehefa raikitra ny sakoroka tadidinareo dia nisy gouvernement anankiroa, nisy fahefana anankiroa, ny ray ny fahefana teny Analakely izay nitaritiny Zafelbera sy ny namany de nisy ny fahefana teny Iavolo. Nisy gouvernement anankiroa zany izay gouvernement ny teny reny teny amin'ny 13 mai ary nisy ny teny Iavolo. Ny zavatra nitranga de zao hoe à un moment donné io gouvernement parallèle io niaraka teny de farany iny bascule nakaty amin'ilay gouvernement tena Analakely, lay gouvernement officiel. Et nous tsara le tiako atongavana, le gouvernement officiel lasa bascule zany hoe tsy mandray baiko intsony ny miaramila sy ny sisa raha tsy avy amin'ny Zafelbera, haute autorité de la transition. Tadidinareo le izy. Fa izay le fiovana izay hoe gouvernement parallèle ka nifindra nakato amin'le anina no tiako hiatirena ny attention-nareo satria nahoana taiza le déclic natonga n'ilay passage n'ilay fahefana avy ato amin'ny formel nakatsy amin'ilay soi-disant non officiel aloha fa taty amin'ilay tolona teny 13 mai dia rehefa nanao bloc ny machine administrative ary tsy nandray baiko avy amin'ny gouvernement. Pour vous dire ny crise henjana indrindra haingana indrindra hiteraka tsy teny hoe korotana fa hiteraka blocage dia rehefa manao bloc ny administration sy ny technocrate ka nanome baiko aza ny gouvernant dia le pays sera à l'arrêt total. Tantara nisy teto Madagascar zany tamin'ny 91 ka za tsy teninina fa te ampatsiaranareo fotsiny aho hoe ohatrany mamofopofona an'izany ndray izy ty, ohatrany tazatazana kely eny le izy dia anjaranareo ny mieritreritra hoe
hoe ahoana ny interpretenareo an'izany zavatra zany. Ka dia eto aho zany dia todika amin'ny prime ministre vaovao sy ny futur gouvernement manantena zavatra be deaibe aminao ny vahoaka, ataoko hoe ny vahoaka fa za tsy ao anatiny, fa na inona ny fihetsika ataonao dia mena ambany mena ianao, mena ambany mena ianao ary fantatro anao fa tsy afa manoatra. Nijery ny posturanao monsieur le premier ministre, pasteur indray no miteny eto fa c'est pas le politicien parce que j'ai une double casquette. Oui, j'assume, je suis politicien de passion mais pas de carrière. Tsy mitovy amin'ny zalahy le mandeha mihinana kely atsy amin'ny team, dia milelaka kely atsy amin'ny HVM, dia mandoa mbaravanana amin'ny TGV, dia mandeha makatsy amin'ny PRRM, dia aveo manao villa. Je ne suis pas ce genre de personne, mais je suis un politicien de passion. Ary io mahatonga tena passionné eto. Fa nefa koa za pasteur théologien. Nijery ny posturanao nandritra ny fanendrenanao, tena olona tsotra ianao. Ary tena hitako le fahatsoranao fa saingy hitako miferinaina koa ianao. Et je vous comprends. Satria enjana be le game eto amin'ny tanàna. Zalakarana oligarque manao pression, hitantsika zao fiovan'ny ST en une journée. Ny poids-ny PRRM, ny poids-ny Tafika, ny poids-ny zalahy PAN, président de l'Assemblée nationale sy ny trompony, zay fantatsika tsara, fa tsy de faly loatra tamin'ny fanendrenanao. Ny poids-n'ireo ancien ministre ary ny Gen Z. Tout ça sur vos épaules, monsieur le Premier ministre. De Yahweh, mandé terrain minier, ianao. Ary vous allez devoir marcher sur des œufs. Mais qu'on a une maïreza, fa tsy mora izy ty. Nefa koa afaka midécider ianao, manova ny tantara, fa matetika ny olona mety diso amin'ny fijery ety ivelany hoe olona tsotsotra mijery anao zany tena hoe olona tsotra ary quelqu'un d'authentique quoi. Fa possible koa afaka mampitsimbadika tantara. Hamarana koa azy monsieur le premier ministre manasa anao mba hijery fona tompoko tsy mibaiko afa manasa. Mba teneny zay akaiky azy ihany, ozy le pasteur kely tsy aninona zay fa mba eno ihany teniny. Tantaran'ny Vladimir Poutine. Vladimir Poutine rehefa nandray ny fitondrana, tsy nandray fa nomena azy ny fitondrana tamin'ny andron'ny Boris Yeltsin, dia nivory ny oligarque russe tamin'izany fotoana zany hoe iza ny bandy mialatsiny amin'ny fiteny malefaka, jomoka, azo baikona, exemplaire, fonctionnaire be, mpiasa ben'Andriamanitra, azotsika ampiasaina mba sovalintsika amin'izay ny Russie. Voaka ny dossier ny Vladimir Poutine. Ao amin'ny YouTube ao zay fa bazareo kely monsieur le premier ministre. Miangavy anao tompoko. Fa misy message tiako ampitaina aminao dia ho azonao tiako lazaina. Rehefa nomena Vladimir Poutine, tsy nisy ny eritreritra ireo oligarque reo hoe ty bandy ty ka hivadika enjana be. Satria endry be izy, jamais izy nanana prétention na président tamin'izy mbola atao amin'ny KGB, jamais izy ony mba nanda ordre zany satria ianao fonctionnaire ary fantatro tsara ny toeranao nanomboka tany amin'ny andro Rajoelina sy amin'izao fotoana izao, zay mampiasa-bahoaka anao tsy maintsy manatanteraka. Jamais izy nanana mot déplacé, c'était le fonctionnaire exemplaire hoe très doux comme un agneau. Fa allez voir rehefa lasa président de Russie izy, c'est un autre Vladimir Poutine Namputra. Il a pris le taureau par les cornes. Les oligarques rehetrarehetra izay nametraka azy teo amin'ny fitondrana mba nieritreritra zalahy eto ny nanantsika ny ty tanàny ty no navadiny no solony oligarque hafa dia no gadrainy daholo le oligarque teo aloha, le oligarque vaovao ndreny teo zay nanana ny pouvoir amin'ny fe azy. Tsika malala tsara fa tsy azo atao ininona reo oligarque ao Antananarivo reo. Fa izao il y a oligarque monsieur le premier ministre. Sopapa zay meko anao zay. Vladimir Poutine. Débarrassez-vous des oligarques dangereux en utilisant les autres oligarques
maîtrisable. Je suis terre à terre pragmatique. Raha te hanova ianao. Fa ce n'est qu'une proposition. Tsy zany tompokevitra fa ny Poutine jereo izy amin'izao fotoana izao na tsika raha mba mandomba ravarana fa tsy zany moa. Moa ka tsy zany va marina an'izany. Tsotra tompoko.